Miarabanao trany tokolasy sy tokovavy, manaraka ty fandarina zany malaza ity. Ifantoka bebe kokoa amin'ny raharaha zay mahoraka am'izao fotoana izao isika momba n'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, zay filoham-pirenena malagasy ankehitriny, ny amin'ny hoe fizakan-jo teratany frantsay, ny tenany tamin'ny alalan'ny naturalisation, zay vaovao miparitaka tamin'ny tambajotran sosialy, tamin'ny radio ary ireo fahitalavitra sy gazety any ivelany any. Ity adevitra ity dia manan-danja tokoa satria ny fiandrianam-pirenena, ny firaisan-kinam-pirenena ary ny asin'ny maha firenena ny firenena mihitsiny zay ny filohan'ny repoblika no mitazona azy, indrindra moa ny zo fiarovana ny tsiambaratelom-panjakana dia anisan'ny ao ambadiko zao adevitra resantsika izao. Ahoana ny eritreretina fa olona tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy fa teratany frantsay no mitantana ny Madagasikara, ary ahoana no ny saina na dia iray segondra akory ny ary fa kay tsy malagasy manana an'izay tena fijoroana mamalagasy, tena anana an'izay ambo-po marina ho an'ny fitiavan-tanindrazana zay no mitantana ny firenena. Ary fantatry ny rehetra tokoa moa zany satria mivezivezy any am-pitan-dranomasina, any amin'ny tranony sy any amin'ny fireneny any la France, inga i Andry Rajoelina sy ny fianakaviany matetitetika efa nampamailo ny rehetra zany, kanefa aty aoriana vao fantatra dia ahoana no saina sy ny eritreretana zany fa ay ty olona niara-nonina ary nitondra ny firenena natokisan'ny malagasy ity dia tsy gasy akory. Adevitra teraka izany satria saripady ny toerana misy an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina hamaha filohan'ny repoblika azy zay fanambarantsika teo fa misy andraiki-panjakana sy andraikitra zay tokony hitodika any vahoaka sy ho fiarovan'ny vahoaka malagasy babeny, kanefa dia tsy mifanaraka am'izay ny statut na ny sata hijoroany amin'ny filohan'ny repoblika azy. Reo antoko politika samihafa dia samy mitondra adevitra mikasika ity raharaha manga ity. Tahaka izany ohatra ny antoko tiako Madagasikara zay nitondra fanazavana mazava tsara ny am'ireo andinin-dalàna samihafa ary nitondran'ny pailalàna eo anivon'izany antoko tiako Madagasikara zany ny amin'ny fahaverezanjo malagasy anana ny Andry Rajoelina teo aloha rehefa nisafidy izy amin'izany naturalisation zany ka nivadika ho teratany frantsay arak'izao andrenesantsika azy izao. Raha ny zava-misy manoloana n'io resaka be mandeha io zany de hoe par naturalisation ary namoahana décret de nivoaka tany anatin'ny journal officiel no nazahoana ilay nationalité frantsay. Raha jerena zany ny article 42 dia voalohany ny zavatra resahanao de hoe nationalité malagasy aloha ilay olona mangataka nationalité vahiny, ray zay. Faharoa dia olona ampitaona izy, ny olona ampitaona eto de tiako no manamarika fa efa tsy mineur intsony fa manana n'ilay ataontsika hoe capacité d'exercice, zany hoe ny acte rehetra ataony zany de par sa propre volonté, fa tsy nisy nanery izy na nisy nitarika izy tao anatin'izay nitaritiny ray aman-dreniny na hoe ny olona zay manana fahefana am'ilay zaza zay tsy ampitaona, fa rehefa manana zay capacité d'exercice zay izy de afaka mi-exercer na mampiatra ny zony, dia mangataka izy an'ilay nationalité vahiny. Rehefa mahazo ny nationalité vahiny io izy dia very ilay nationalité malagasy izay nananany teo aloha. Tsy misy fanazavana be dia be zany, tokony ho entina manoloana n'izay zavatra zay fa izay no voalazany ny lalàna. Eto dia tiako no manamarika fa na mafy sy sarotra ary izay voalazany lalàna izay, ny fampiarana izay, de izay voasoratra de voasoratra araka ny fomba fiteny, araka ny lalàna hoe duralex sed lex. Ino ny fanio-kevitry ny antoko tiako Madagasikara? Ho an'ny antoko PSD de mazava ny nambaran'izy ireo, nangataka mihitsy izy ireo ny fametram-pialana zany filohan'ny repoblika izany zay mizaka ny zom-pirenena frantsay satria tsy mahefa ary tsy tokony hitantana ny andraikitra eto anivon'ny firenena intsony zany filoha
manana fizakanjo frantsay izany hoy ny antoko PSD. Ary raha malala ny tsy fahaiza mitantana sy ny fahampitehan'ny firenena amin'izao fotoana izao ka heverana ny aminy hoe tsy mifantoka ny tena fitiavana n'ity tanindrazana ity ny asa ataon'ilay filohan'ny repoblika zay tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy fa variana any amina firenena zay no safidiny manokana ka rehefa izany zavatra nitranga fampiarana ny lalàna no izy hoy ny antoko PSD dia ny fametram-pialany ninga filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao. Ny malagasy maramainga moa zany na ny MMM dia nitondra ny raharaha lavidavitra mihitsy ny any amin'ny hoe mila maneho hevitra ary mila manambara ny zava-misy ireo ratsa-pitsarana eto Madagasikara satria tena mikitikitika ny fiandrianam-pirenena sy ny hasin'ny malagasy sy ny tandrazana ity raharaha zoam-pirenena frantsay zay no safidiny Andry Rajoelina ity. De tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny fanazava-kevitra zay nambarany teo anivo ny antoko politika madio ho azy ireo indray dia tsotra ny amin'ny fimpangana ny Andriamatoa filohan'ny repoblika eo anivo ny antenimieram-pirenena ary handraisany ny ACC andraikitra amin'izao raharaha izao. Antoko MTS ihany koa na malagasy tonga saina dia efa nanambara ny heviny tamin'ity androany ity raha ny miparitaka ny tambazotra sosialy. Izy ireo izay nangataka anay nitondrana na raha eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ka hitoriana ny olom-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina ka ao anatin'izany ny hanesorana ny fizakan-jo-pirenena maha-malagasy an'ity filohan'ny repoblika ity zay efa nisafidy ny ho frantsay. Fa Ramatoa Fanintso Herinaivo zay mpitarika ny RMDM diaspora any Ampitan-Dranomasina sady mitarika ny fikambanana ADM ihany koa dia nitondra izao raharaha izao eo anivo ny fanjakana frantsay ka nametraka ny fanazava-kevitra momba izany izy omaly ny amin'ny hoe nentinay eo anivo ny parlemanta frantsay amin'ny alalan'ny ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doholona izany raharaha zany hoy izy ireo. Tahaka izany ihany koa ny nitondrany izy ireo ny raharaha amin'ny fitsarana tia Madagasikara mba handraisany ny olom-pirenena andraikitra avy hatrany ary ny antsony ny fitsarana malagasy handray fanapahan-kevitra amin'ny fanandrify amin'ny lalàna momba ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoenotsika izany fanazavana izany. Ka noho izany ny fahalaniny Andry Rajoelina tamin'ny 2018 nefa izy tsy manana zo firenena malagasy dikazay tsy mananjo ilatsaka dia fadikan-dalàna. Fadikan-dalàna satria voalohany indrindra ny olona izay tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy kanefa mitondra ny firenena dia manana afaka mahita ny tsiambaratelo mpiarovam-pirenena. Zavatra tena mamofady izany satria ny vahiny tsy tokony ahazo ny ataontsika hoe ny information mikasika an'izany tsiambaratelo ny fiarovam-pirenena izany. Ka nahatonga anay ny anao ny fanambarana sy ny fametrana ny antota taratasy isan-karazany eny anivony tompona andraikitra isan-karazany izay ho tanistaiko eto. Voalohany indrindra dia nandefasanay ny taratasy teny anivony Assemblée nationale sy ny Sénat aty Frantsa satria tsy ekeny lalàna frantsay koa ny mpizaka ny zoam-pirenena frantsay fotsiny any ao aminy hipetraka amina toerana amina firenena atao service public anankiray ana firenena hafa. Izany dia manohitohina ny fiandrianam-pireneny frantsay sy manohitohina ny fiandrianam-pireneny izay firenena hafa izay. Ka izay conflit d'intérêt amin'ny firenena anankiroa izay dia noho ny fanafenany Andry Rajoelina ny fananany zoam-pirenena tokana. Ary amin'ny fotoana akaiky dia akaiky rapitsy dia ametraka ihany koa ny fitoriana eny anivony tribunal de première instance na ny fitsarana mba hahatonga voalohany any Madagasikara izay ametraka ny président ny tribunal na ny filohan'ny tribunaly eo anatrehany andraikitra tokony raisiny dia ny exception d'extranéité na ny exception milaza fa
tsy teratany malagasy intsony Andriamatoa Andry Rajoelina no io lalàna article 42 ny code de nationalité io. Ny Rodibe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ihany koa tamin'ity androany ity dia nanao ny fanambarany izay mivaky toy izao ny amin'ny hoe miantso ny ACC hampitsahatra ny filohan'ny repoblika amin'ny asany. Miantso ihany koa ireo kandida rehetra tamin'ny fifidianana 2024 ivory ny zoma izao ary hanamafy izany fitakiana izany eny amin'ny ACC. Miantso ny mpanao politika rehetra hiara-dinika momba ny fanapahan-kevitra tokony raisina eto amin'ny firenena ny alarobia 20 jona izao raha tsy mbola misy fandraisana andraikitra ataon'ny ACC. Ireo anisany nisongadina tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny RMDM tamin'ity maraina ity teny amin'ny foibe fiasan'izy ireo teny Belera. Lasa lavitra ity raharaha ity ary miteny avokoa ireo antoko politika, volona politika, mpanao politika. Fa misy ihany koa nefa tsy lavitra izay ireo mamono afo miaro an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Tsy mitovy anefa ny faneho-kevitra ireo mpamono afo. Ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina dia milaza fa Andriamatoa Andry Rajoelina dia nandova ny mahatera-tany frantsay azy avy amin'ny dadabeany. Ny talian'ny fifandraisana teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika teo aloha kosa dia milaza fa tamin'ny alalan'ny resaka ara-diplomatika na par diplomasia no nahazona Andriamatoa Andry Rajoelina izany zom-pirenena frantsay izany. Ary ireo eo anivon'ny presidansa dia milaza ny amin'ny hoe io lalàna io mihitsy no tokony hiadia-kevitra amin'ny alalan'ilay moratoire. Ny solombavambaoka pahay lalàna mpanohana ny fitondrana indray nefa dia mametraka mazava tsara ny amin'ny hoe rehefa tsy nampiasaina ely zany lalàna zany dia namany efa tsy miantsa. Marobe ireo faneho-kevitra ataony ny mpamono afo mpanjakana hatramin'ny minisitra miandraikitra ny fampianarana izay sy te hivadika toa amina resaka lalàna fa ny fe na ny trangan-javatra misy ny tiany resahany. Eo ihany koa ny taliany kabinitra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika izay milaza fa na filiation na naturalisation ny fitiavan-tanindrazana ho azy ny zava-dehibe. Tsy ohatr'izany ny fomba fandinihan zavatra tahaka izao satria ny lalàna dia lalàna, dira lex sed lex, mafy kanefa rehefa izay ny lalàna dia tsy maintsy ampiarina. Ary efa nanambara izany Ramatoa ministry ny serasera sy kolontsaina fa tsy misy ambony lalàna enina ny filohan'ny repoblika aza hoy izy. Dikan'izany tokony hialatra amin'ny filohan'ny repoblika ny 2/20 sy 2/20 ao amin'ny lalam-pandrenana. Arak'izany dia tokony hiverenana ihany koa ny adevitra ny 2024 izay nirotsahana ho kandida filoham-pirenena ary hangataham-panazavana izany ny ACC teo aloha, ny ACC amin'izao fotoana izao, ny fitsarana ihany koa eny amin'ny ambaratonga voalohany eny. Mbola mandeha ny adevitra fa nitairitsika aloha amin'ny alalan'ireo faneho-kevitra politika samihafa ireo ity fizakana ny zom-pirenena frantsay nangatahany Andry Rajoelina tamin'ny alalan'ny naturalisation ity izay navoaka ny didim-panjakana ary no hamafisiny ny gazety mpanjakana frantsay tamin'ny taona 2012. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompokolahy, makatelina tompom-bavy.